Miarabatsika ampiray-tanorazana tonga le fotoana zay mahatsindrindona anareo hoe inona indray le zavatra nolazain-drapetsam-bava amin'le hoe fa iongana nareo. Misy anareo asehoko anareo tia dia anjaranareo manamarina na mandiso azy fa inona ny zavatra niseho teto Afrika sy nitarika an'ireny fanonganam-panjakana be dia be ireny. Nisy fanonganam-panjakana zay isany hoe nalaza indrindra dia tao Burkina Faso, Mali, Niger. Reo zany tena nalaza tao Afrika. Inona ny nitovizan'ireo? Samy colonel daholy no nanongana fanjakana. Inona fanapakevitra niraisin'ireo colonel reo? Tonga dia nanapaka ny tady, nanapaka ny tetezana rehetrarehetra tamin'ny Frantsay, nanapaka ny fiaraha-miasa tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI sy ny karazany. Tonga dia nasay izy. Rehefa samy hitsangana ihany dia andao tonga dia mitsangana tena mitsangana fa tsy mody mitsingilailana, mody mandohalika dia ny lamosina fotsiny mitsangana fa ny tongotra mandohalika. Tena nasary zareo, niaritra ny fahoriana zareo tamin'izany, vahoaka indrindra satria nisy ny ankivy ara-toe-karena nampiarina tamin'izareo teo amin'ny sehatry ny CEDEAO, zany hoe vondrona ohatry ny SADC aty amintsika moa zany. Satria reny fikambanana reny dia fikambanana natsangan'ny tandrefana mba hahatonga ny Afrikanina voazanaka foana. Io SADC nareo io zany koa ny dikan'io. Dia reo colonel anankitelo reo nefa ny tena nasaha. Ary inona zavatra misy amin'izao fotoan'izao? Manomboka miarina ry zareo. Manomboka miarina ry zareo satria ry zareo amin'izay nandray an-tanana ny harena-kibon'ny tany, ny uranium, ny volamena sy ny rehetrarehetra izay misy eo amin'izany. Amin'izao fotoan'izao kendaroroka ny Frantsay satria Niger le toerana fangalan'ny uranium zay tena ilain'ny Frantsay. Zao ny Niger tena teny hoe anay io zay tiana hianovana an'io sy zay tiana himarotana an'io. Dia nitapahany fifandraisana tamin'ny Frantsay tamin'izany. Inona zavatra niseho amin'izay ary? Satria firenena vitsy ihany ny tena hoe firenena nanan-karena raha amin'ny harena-kibon'ny tany tamin'ireo firenena zanahan'ny Frantsay. Isan'izany Madagasikara. Madagasikara zany sisan'ny firenena tokana tsy maintsy ataon'ny Frantsay izay navotana anazy mbola hijanona eo ambany vahoany. Dia iny amin'izay mody nasiana iny coup d'état mampime iny. Dia amin'izay natao saritsary notra ny tany amin'ireo firenena anankitelo ireo, mody colonel koa no napetraka fa sainginy antsika tsy colonel iray fa colonel 5. Dia mody nalainy ny rajoelina ny exfiltrena. Tadidio tsy nisy Frantsay zany hatramin'izay ninona fanjakana Frantsay, fanjakana Afrikanina nahongana ka hoe ny exfiltren'ny Frantsay zany ny filoham-pirenena, tsisy zany. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, exceptionnel be Madagasikara, Ngarajoelina no exfiltren'ny Frantsay. Ary alohan'ny nanaovana an'izany, nisy ny fangatana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Malagasy, tamin'ny mpiaro ny sisitany hoe isy avion hanidina handalo amin'ny Madagasikara ary hipetraka amin'ny aéroport anankiray. Neken'ny fitondrany zany tamin'izany, neken'ny mpiaro ny sisitany. Tsy marina velively zany ny tenin'Inga Mikael hoe tsy nalala mihitsy hoe Frantsay ary tsy mino hoe Frantsay loatra no nakazy. Zay le izy. Efa hita fa avion ngeza be iny nakazy hoe tsy nino izy. Fa zay mo olo Frantsay izy olon-drajoely izy kino moa no avaliny akoatran'izay eo. Ny zavatra misy ary amin'izao fotoan'izao manomboka hita amin'ny Frantsay hoe manomboka mitroatra amin'ny Malagasy, manomboka tratra amin'ny Malagasy le fitabitro. Dia manomboka amin'izay izy manao pression tamin'ny resaka concertation nationale, izy nikarakara ny fifidianana, izy daholo manao ny rehetrarehetra mba hahatonga antsika tsy afabela, mba hahatonga ny sasany miteny hoe manjary tapaka ny fanampiana amin'ny communauté internationale. Ny communauté internationale any zao manasazy amin'ny Malagasy fa ny Frantsay rery, Frantsy zany efa tsy tafavoaka intsony zany, tsy afaka milalao baolina rery intsony zany eo anivon'izao tontolo zao. Ny Frantsay rery zany amin'izao no milalao baolina sy mbola mitady ihany, mbola mitazona amin'izao zavatra misy eto Madagasikara zao. Zay ny zavatra misy raha tianareo fantatra. Dia miteny amin'izay hoe iongana amin'izao fotoan'izao reo olona dia efa manomboka amin'izay niketrika any ambadika any. Isy amin'izay ny atao hoe fiaraha-mitatana ao Madagasikara. Inona le atao hoe fiaraha-mitatana? Rehetra efa eo reo aloha zao misy ambokambony an'ireo molotavela. Fa hiditra tsehatra ny TGV, hiditra tsehatra ny TIM, hiditra tsehatra ny HVM,
ho an'ny pomban'ireo atoko tsirairay avy ireo mety ho faly izy satria sy verina indray ny anay satria zay le fanatisme, zay le fanatisme aveugle teneniko. Tsy ny fiainam-pirenena sy ny fifahatsarany fiainanao andavanandro nijerenao fa le fitiavana olona tafa ohatra ho lasa andriamanitra reny olona reny amitsika malagasy na tonga antsika nampisara-bazana antsika mihitsy. Fa de zao zay zany zo nisy eo efa manomboka miketriketrika any ambadika any satria ny frantsay mihitsy ny manery am'izao tsy maintsy atao ny fiaraha-mitantana fa tsy mantafa-boaka baolina tsony reto olona napetrany reto fa be loatra ny zavatra tsy milamina. Diso safidy izy zany nametraka an'reto olona reto satria na de nieritseretany hoe nandra ary reto tena trop nandra loatra de fantatra fa tsy hava olana tsony. De zay le fanonganana ho aongany reto ametrahana an'ireo le mpiara-misosy hatram'izay am'izay iaraka hitatana ndray verina ndray tamy 2009 nakaty 2009 jusqu'à tamy 2013 iny sa 2004 iny le miara-mihinana ndray izy menakavy aloha. Zay ny fanontaniana apetrako aminareo aloha, vonona am'izany ve tsika malagasy aloha, vonona am'izany ve tsika, ninona toko misy atsika, ninona olona ivavahantsika, tena vonona am'izany ve tsika. Satria ireo raha olona reto mandavaka efa volamena amina valisme aondrana ny aondrana any a Dubai alefa daholo jereviny misy razoko zay am'izao fotoana zao milaza hoenjana be amresaka géologie malala daholo ny arem-pirenena am'izao fa mitety any faritra varatra any am'izao fotoana zao mandravarava mitondra olon'ny fitondrana midongy tanin'olona sy faritra ngezabe satria izy malaly ato misy volamena ato misy petrole ato misy an'izao de izy mihitsy mitonga any mitarika andreo olona reo. Olona ohatr'izany ve nieritseretintsika fampandrozan'ny firenena io satria zay nieritseretina fa mba olona manam-pahaizana sy olona mba manana fahalalana rehefa voavidy sy ny tambazana rena mivadika orera daholy. De am'izao fotoana zao zany iverina daholo indray ny orange, iverina daholo indray ny team, iverina ny HVM satria hoe ny frantsay no mibaiko. Ka eo ny tiako tenena aminareo am'izay re olona, efa nanao tolona tsika teo, tena namono tena niady nanalana ny rajoelona na de hoe niala rajoelona sarisary niala rehefa niala izy aloha de mba nitanjona de ahoanany tsy iverenany tsony. Za tena isan'ny miteny hoe tokony tsy misy mpitondra teo aloha miveriny zany tsony, tokony efa betsy efa samy hita daholo fa samy tsy namely de tokony tsisy iveriny zany tsony. Fa nga tena lan'olo manga Madagasikara ka de tsy maintsy reny olona reny foana no mivezivezy sy mivadibadika eo. De anjaranareo mieritreritra raha ekenareo ve zany iaraka ry Ramika, iaraka ry Rajoelina, hiditra ry Ravalomanana, hiditra koa zany Rajaonary Mampianina, iaraka hitondran'ny olony. Efa samy hitatsika fa olona samy nandavaka de atao fois 4 zay zany ny fandavahana de ho hitanareo inona mbola vokany ho anareo malagasy any Madagasikara ny tiako tenenina. Misy miteny hoe anao koa ve zany isany fona tompoko tsy isany efa natsona ty fanjakany ty efa niantso fa tsy miditra am'izany ary zay ny etikako mitazomiko mandrakariva zay mahafaly mandrakariva miteny mijoro miaraka aminareo vahoaka miara-mitrongo vao manotra anareo de aleoko miaraka amin'ny vahoaka ohatranareo tsy manana tanjona, tsy manana arrière-pensée hoe misy zavatra tokony ho dedavina. Raha vola tompoko ny dedavina tena miteny anareo nahazo miliara tsy mahamenatra miteny an'izany, nahazo miliara raha vola no ny dedavina. Fa raha am'izao taonako zao ataoko inona vola miliara raha hitondranana anaty antsana any amin'ny fahaverezana. Za tsy hoe olona tsy mihinan-kanina na hoe olona tsy niasaka hoe ho tambatambazana zany de anao an'izany. Ary zay nitaritako kely ny sainareo be de be nareo ary tena misaotra betsaka re olona misaotra hoe inona ny atao ndao tarito fa vonony zay rehefa ianao manome baiko de sady mifona ihany mifona aminareo aloha fa am'izao fotoana zao averiko foana mijanona ohatranareo satria mininona ny tsy fisian'ny olona azo tokisana intsony ao Madagasikara. Zay ny tena isan'ny frais amin'ny resaka fandraisana andraikitra ao Madagasikara. Tsy misy. Raha ny fisainako de fantatro tsara mihitsy ny fisainako. Za tsy mahazaka an'izany hoe malagasy ampijaliany zany. Za tsy mahazaka an'izany malagasy atao tohatra fiakarany zany, tsy zakako zany. Fa za tsy iny olona firy mitovy amiko. Za tsy iny misy ekipa maro mitovy amiko. Nareo misy miteny hoe fa le fasy ny baiko fa zay nefa miandro fotsiny De hoy zako hoe re olona ataovy ny tolona, za iaraka aminareo
ary ty tena misy kopokely ho teneniko aminareo raha mbola misy tolonao Madagasikara ka tena hiaraka ijorotsy hanongana an'izao zavatra misy rehetrarehetra sy ny fikasana rehetra mbola isy tena sahitena anareo mety ivahevitra aina fa ody any Madagasikara ihany hanohana anareo, mety ho sahandeha ho any hanohana anareo. Tsy sanatriako ireo mampanantena fa mety ho satria ny antony jerena ihany koa hoe amin'ny lafiny rehetra zany ny sécurité sy ny karazany. Fa nefa moa za ihany miteny hoe tsy misy matitsy amin'ny andron'izany, za tsy mba ohatrany ramika ka hoe noho ny amin'ny sécuritéko dia tsy maintsy nataoko akinafinafina le nakany a Dubai. Miaramila venao rangahy ty dia mpiandry venao dia atao oatra fahafatesana, fa nga tsy Paoly apôstôly ny teny hoe fahafatesana ny azoko tombony fa ny aty zany loatra ny olana amiko, tsy ny fahafatesako akory ny olana, tsy ny amin'ny vatako manokana ny olana fa ny amintsika malagasy. Satria ny antony raha ohatra tokoa ka sendra misy tokony hoe olona tena sahitarika ny zavatra io mety tena hiteraka zavatra be dia be ao Madagasikara zany ary mety haromotra n'ireo fianjakana jilamboto ireo ka mainka fa izy rehetrarehetra ireo nitambatra amin'izay. Mila hery matanjaka be zany tsika hanalan'izany. Zay ny mahatonga na mampafantatra anareo an'izao iomanantsika amin'izay raha mbola hitolontsika safidy roa ihany le izy na tsika hanohatra an'izany ijoro amin'izay. Ninona firena politika ianao fa teny hibanjina ny an'ny taranaka ianao hanohatra an'izany zavatra apetraky ny frantsay zany, na tsika hoe anaiky amin'izay hoe sy aloha zany fa tsy maninona ve fa sy oviana ninana oviana tsy ninana anao ihany zao anao ihany ny tadidiova reo fanjakana zay tenenina rehetrarehetra io na TIM io na HVM io na TGV io samy nisy ny délestage zany, tsy nahavaolana ny délestage zany, samy nampahantra zany. Na misy ny teny hoe tamin'ny androny ihany na mbola tsaratsara kokoa fa tsy tsara. Fa raha Madagasikara sy ny arenany sy ny olona manantsaina mipetraka ao aminy tsy tokony ohatr'izao tsika. Tsy tokony ohatr'izao tsika fa noho ny fiankinan-doha amin'ny communauté internationale zay samy mivavaka an'izany reo rehetrarehetra reo. Zay nifandraisandreo ary itovizan'ireo communauté internationale. Misy ny sasany alazanay any amin'ny communauté internationale fa zany ohatrany tsisy valeur mihitsy zany ny malagasy, tsisy dikany mihitsy zany ny malagasy. Fa mandaza foana ty amin'ny vazamena sofina ty ianao rehefa misy zavatra tsy mety. Inona ny fitiavan-tany razana amin'izany? Za tsy hanonona anarana fa nareo malala an'izany fa samy mpandaza sy be tati-bolana daholo rehefa misy kely. Anao takitra any amin'ny communauté internationale hatramin'izao misy zany. Ka inona ny fiandrianam-pirenena ho azonao amin'izany? Tsisy. Amiko zany dia tsotra, iongana io fanjakana io fa vao mainka iongana amin'ny zavatra ratsy be rehefa avy eo ny an'olo azy. Satria ireo olona faran'izay fatritran'olona na nibotry amin'ny Madagasikara niverina sy hitambatra anao ekipa ray. Mbola anao ve tsika malagasy sa tsy anao? Mbola anao sa tsy anao? Hetsika sa tsy hetsika sa angina? Zay ihany. Ho anareo izay efa niteny hoe zay ne miandro mibaikinao fotsiny raha petsam-bava dia hetsika. Za reo olona tsy mibaiko. Za tsy mibaiko satria fantatro fa nareo olona manantsaina daholo. Fa raha mahavita nareo dia miverena. Mahaverena dia mbola milaza izy fa malalaka ny sehatra mandehana amin'ny tolona. Tohery zao zavatra teneniko zao, tohery fa raha zao no tanteraka lavaka lalina be mangitsohitso mahazo amin'ny Madagasikara. Fa reny zavatra nataony ramika reny efa fambary reny fa loza ny azo atsika. Efa niantsony mercenaire faran'izay enjana ndry teto ambonin'ny tany izy hiaro ny bizy nataony zareo manan-katao. Zay ny tiako tenenina androany. Somary naseka kely, somary entitra kely petrako ny safidy. Anaiky ve tsika sa hetsika?